Isarana bitsaka ny natovo Christian Torman nitondra izay fanazavana izay misaotra ihany koa nanaiky ny fanasana teto amin'ny fandarana mahery mitoy ihany ny fandarantsika taranja taekwondo mbola miatrika fifanana ihany koa ny avy eo amin'ny taekwondo ITF tany ivelany tany Mozambika ny maromarona koa ary fantatra taorin'izany fifanana izany fa dia afaka handray anjara amin'ny fananana iraisam-pirenena ny taekwondo ITF. Eo amin'ny taranja taekwondo ITF dia avy niatrika fiofanana iraisam-pirenena ny tompon'andraikitra ara-teknika ao amin'izany taekwondo ITF izany. Nanomboka omaly sabotsy dia nisy ny fampiofanana fizarana izany traikefa izay noratovina tany ivelany izany. Nanatrika séminaire tany za fiofanana momba ny taekwondo ITF dia mahakasika an'ireo technique de base, technique fototra zany miala avy any amin'ny posture, toula, machogi, self défense sy self défense. Mikasika an'izay zany fiofanana liako tany dia nanao ny fifanarahana iraisam-pirenena Madagasikara sy ny fédération internationale. Zany hoe tafiditra ao anatin'ny fédération iraisam-pirenena ve zany tsika? Tafiditra ao anatin'ny fédération iraisam-pirenena zao Madagasikara no satria talohan'izay zany tsy tao anatin'izay dia mahakitrika zany tafiditra dia afaka mandray anjara amin'ny fiofanana tsy fiofanana fa fifaninana iraisam-pirenena. Dia ina zany toy ho an'ny mpiatroka taekwondo ITF Madagasikara taoriana ny fahazahoana an'izay fifanana izay? Taorianan'izay dia zao misy nitarika zany zao stage sy formation zany ampitaina an'ireo zavatra voarahiko tany io mpiatroka taekwondo malagasy. Dia manarak'izay amin'ny volana avril, faharoa amin'ny volana zany hatramin'ny fahaenina ny volana avril izy ho avy eto ny expert Bitemdana Paul zay vice-président ny fédération internationale. Dia manarak'izay indreo aorianan'izay misy ny coupe d'Afrique izay atao Pretoria Afrique du Sud zany. Manarak'izay dia hitoy foana zany ny fiofanana sy ny entraînement ny mpiatroka taekwondo ITF. Nahitanao hoe mahasamy hafa amin'ilay zavatra ampianarina reto Madagasikara sy le hitanao tamin'ilay tsy dia misy loatra ny fahasamihafana fa ny taekwondo ITF moa araka ny fahafantarantsika azy dia scientifique, misy fiovana foana zany, misy fivoarana dia izay zany no nanisy tany. Arak'izany dia hatreto dia afaka mandray anjara amina faninanana iraisam-pirenena izany ny taekwondo ITF eto Madagasikara. Eo am-piketrehana ny fitsangaran'ny fédération moa amin'izao fotoana izao ity rafitra taekwondo ITF ity.